nahoana ny pretra katolika no sy manambady. Ay ve zany fa le manolotra ny arahaba ho antsika mpanaraka sy tapaka ity fandaharana ity a loha hevitra vaovao indray no ifampizarako amintsika amin'ity vidéo androany ity dia ny mahakasika ny sy fanambadian'ny pretra na hoe célibat sacerdotal zany hoe nahoana ny pretra katolika no sy manambady ezatsika zany ny hanomea ataontsika hoe fahalalana ampy mahakasika an'izany tsy voatery ho voaresaka asika sipriny aby izy rehetra fa ireo hevitra sy teboka tena manandanja no ifampizarako amintsika amin'ity vidéo ity. Ao amin'ny soratra masina aloha voalohany anomboako azy a tsy misimisy ao fandrarana ny hoe tsy mahazo manambady ny pretra zay zany ao amin'ny soratra masina mazava zay. Ireo apôstôly dia nanambady ary mbola misy amin'ireo eglizy katolika tasinanina sy orthodoxe mbola manambady ary ny fiangonana rahavavy ny mpitondra fivavahana ao ny pastora ny presbytera dia manambady fa ny katolika romanina sy manambady. Teo zay resika zany ny ara-tantara nahatonga an'izay. Taloha dia nanambady ny pretra fa tao anatin'ny eglizy noho ny antony samihafa hoe anisan'ny ohatra sotra zao hoe amin'ny fitantanana ny fananan'ny eglizy dia rehefa manambady dia alaim-panahy hiavady aman-janaka dia manodikodina ny fananam-piangonana ohatra ireo pretra dia anisan'ny nahatonga an'ireo eveka zany nikaroka hevitra hoe ahoana ny soloana an'izany rehetra zany. Fa ao amin'ny soratra masina ihany koa dia hita le antony hoe izay manambady dia miahy ny amin'ny vadiny sy ny vady aman-janany bebe koa fa izay tsy manambady dia miahy ny amin'ny tompo. Torohevitra moa na conseil ny tenen'ny Masina Paoly raha miteny an'izany izy izay sokoa amin'ny evanjely le milaza ny hoe misy manao eonokany tena noho ny fanjakan'Andriamanitra ary sy ny olona rehetra no mahazo izany fahasoavana izany. Dia tamin'ny taona 300 tany Espagne zany nisy concile provincial zany hoe concile paritra tany Elvira tamin'ny taona 300 talohan'ny concile tany Nicée io dia tany zany tamin'ny concile tamin'ny taona 300 tamin'ny taona 300 io no voalohany nangataka ny sy fanambadian'ny pretra sady fiainana ny soratra masina no izerevana ihany koa hoe ahafahana tena manompo sy mampivoatra ny eglizy. Dia mbola sy tanteraka eran'ny eglizy manontolo izany hoe fanapahan-kevitra ny concile tany Elvira tany Espagne tamin'ny taona 300 izany fa taty aoriana nisy ny concile voalohany natao tany Latran tamin'ny taona 230 zany no nanapahana hevitra voalohany dia mbola mamafisina ihany tamin'ny 730 izay hoe nodidina mihitsy ny célibat hoe tena olona sy manambady no azo atao pretra. Ka anisan'ny antony zany nanapahan'ny concile tany Latran hoe tsy fanambadian'ny pretra ity tena natao lalàna mihitsy izy nampidirina tamin'ny canon dia tamin'izay fotoana izay ihany koa ny mariage zany tena napetraka mihitsy hoe sakramenta dia hoe mba hiavaka tsara ny hoe reto ny atao hoe mpanambady reto ny atao hoe clergé na hoe mpitondra fiangonana. Zay zany anisan'ny antony anankiray hiavahan'ny tena miavaka be ny hasin'ny sakramentan'ny mariage miavaka koa ny ataontsika ireo mpitondra fivavahana sy manambady. Dia ara-teolojia indray ny antony dia misy nagnazavan'ny concile tany Latran azy dia hoe concile voalohany io hoe i Kristy no vadin'ny fiangonana dia ireo mpitondra fivavahana zay lehilahy dia ireo zany no sahala hoe vadin'ny fiangonana ka sahala amin'ny loha mamelona ny vatana sahala hoe lahy mamelona ny vadiny ka ny fiangonana sy ny kristiana rehetra manontolo no tompoiny sy velominy amin'ny fampianarana sy ny asa rehetra zay ataony dia hoe aleo zany sy manao fanambadiana izy satria lasa sakramenta roa samihafa fa le sakramenta eo le hoe manambara ny hevitra ny hoe solotenan'ny Kristy izay lehilahy vadin'ny fiangonana ireo pretra ireo dia zay ny antony ara-teolojia sy hanambadian'ny pretra. Dia concile de Latran io moa zany dia teo anelanelan'ny taona 320 ka hatramin'ny 350 fa ny fanapahan-kevitra mahakasika célibat-ny pretra zany tamin'ny 730 sy 1000. Dia zao no anisan'ny tapaka tao voarara ny fanambadiana ho azay rehetra olom-bohositra zany ka zay rehetra efa nanambady rehefa tapitra io taona 1139 dia hoe ary io ny vadinareo zay moa zany fanapahan-kevitra tamin'izany fa rehefa te hijanona mpitondra fiangonana dia olona sy manambady ary zay mangataka hiditra ho amasinina pretra dia tsy maintsy manana certificat de célibat hoe tena sy manambady fotopitorina amin'ny fiarahamonina any. Dia zay zany ny tamin'ny hoe nanomboany fa nisan'ny voahaingana indrindra tafaran'ny concile Vatican faharoa dia namoaka encyclique anankiray le ataontsika hoe sacerdotalis
Kelly Batouche ny papapolo fahenina tamin'ny 1770 de ao zany izy amin'io encyclique lavabe io no milaza reo antony samy hafa na ao amin'ny baiboly na teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny hevitry reo aby ny fiangonana de ny tradition efa niainan'ny fiangonana hatramin'izay de io hevitra atao amin'ny encyclique sacerdotalis Kelly Batouche nataon'ny papapolo fahenina tamin'ny 1770 io zany misy apahany voalaza ao nampidirina ao amin'ny lalàn'ny fiangonana katolika amin'ny code de droit canonique tamin'ny 1770 ao amin'ny canon 277 770 izay adikako amin'ny teny gasy tsotsotra eto zany le ambaran'io canon 277 io manao hoe ny mpitondra fivavahana dia voafatotry ny didy hihazona ny fifadiana lavorary zany hoe tsy mikasy behivavy sy mandrakizay noho ny fanjakan'ny lanitra ary noho izany dia voafatotra n'izy tsy hanan-janaka izy fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra io état célibataire io ahafahan'ny mpanompo masina miray kokoa amin'ny Kristy amin'ny fosy voazarazara sy manoka tena ny sitrapo kokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny olombelona izay zany nataosika hoe document anisan'ny farany vaovao indrindra be moa ny mangataka mahita an'ireo hoe fanafikinana samy hafa de hoe aleo hanambady izy ireo fa maimay sy ny sisa fa ny église zany de mitanina azy hoe efa tamin'ny taona 300 no nanapa-kevitra ny consultant Elvira hoe tsara ho an'ny pretra tsy manambady de namafisy ny consultant Latran izany tamin'ny taona 1220 de ny papapolo fahenina tamin'ny 1770 nanoratra encyclique mahakasika zany ary ny lalàn'ny fiangonana manan-kereketriny ao amin'ny canon 277 de milaza ny antony hoe izany fifadiana lavorary zany sy mandrakizay zany de no fanjakan'Andriamanitra hahafahany manolo tena malalaka kokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny olona mivavao an'ny pretratsika fa fahasoavan'Andriamanitra no ahafahan'izy ireo miaina izany na eo azany hoe mety hoe sy fahalavorariana sy ny sisa de zay no fanirian'Andriamanitra ary zay ihany koa no tanjon'ny église io zany de lalàna sy miova io ary sy ova ary matombo mbola besaka misy amanesy ny analy ny atapitrisany ro pretra na makivaky tantara ny ainan'izany ary miditra ny sitrapohanao izany de fantasika fa aoka sy isika avy ety ivelan'ny ray sanatry ny vava no hameno fendro fa fahasoavan'Andriamanitra no ahafahana hipretra miaina an'izany makasitraka tompo pla makatela tompo vavy antenaiky fa nahafantarantsika zavatra vaovao ny fandaharantsika azadininy amin'izay manompezintsika zarao ihany koa ny videontsika ary azadininy misidika matetika ny petsika hahitantsika ireo video vaovao ay ve zany